falmiaravantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fahitalavitra amin'izao hetsika angezabe eto Tomasina izao satria dia tonga soa eto Tomasina zany ny Grand Marché de Miami izay tazantsika ty amin'ny esplanade ny Miami ty sambany izy ty zany hoe voavoalohany eto amin'ny tapitanàna ny Tomasina satria hetsika anankiray ngezabe tena hoe tsena be mihitsy ao anatin'izao fiaratsasatra ny Toussaint izao dia ao anatin'izy ty misy karazana zavatra be da be arak'izao hitantsika zao misy karazana kilalao misy ihany koa ny tsena be ao anatiny ao misy karazana zavatra maro isan-karazany tiana marihana fa ny Grand Marché de Miami dia tena hoe tena promotion zany hoe tsy zavatra prix lafo zany atao anatin'ity Grand Marché de Miami ty fa rele promotion ataon'ny mpivarotra ivelany dia ato zany tonga dia efa promotion automatique ny entana rehetrarehetra zay misy ato ny tiana marihana ihany koa dia misy tena entana zay tsy ampoizitsika tsy eritreretintsika na resaka fahasalamana na resaka ohatra hoe resaka voninkazo ho atsika ty voninkazo ho atsika resaka ihany koa resaka akanjo fitafiana zany io resaka sakafo resaka ara-malagasy dia tena hoe tena exposant tena hoe tena tsy misy mpanelanelana intsony fa tena zareo mihitsy zany no mikarakara ny zavatra io dia tongava aty amin'ny Grand Marché de Miami no ahitantsika zany rehetrarehetra zany zany hoe eto amin'ny esplanade Miami Jet d'eau izy tsika dia eto zany no ahitana an'izay manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny mety amin'ny 7 ora sasany amin'ny 7 ora maly zao dia anisan'ny fanombohany dia somary efa maizimaizina mihitsy vao niala teto satria maro ny olona zany zay tonga nitsidika ary zay tonga dia samy nahazo ny anjarany daholo ka ho antsika atao tokantrano ato azatara zany miteny hoe azatara misy an'izany finday mora indrindra zany ato 10 alina ariary dia efa mahazo telefônina Android ianao afaka anaovana WhatsApp afaka anaovana rehetrarehetra ao anatin'ny telefônina marika tsara daholo zay rehetrarehetra izay mora indrindra tena mora indrindra dia za zany manentany tongavitsika fa rehefa tonga aty nareo dia ho hitanareo fa zany zavatra resahany zany tsy resaka hoe nofonofo fotsiny na onoono fa zay zavatra tenenina eto dia eto daholo zany rehetrarehetra zany tsy misy vidim-pidirana raha misy mitaky vidim-pidirana dia mpandaingy zany fa tsy misy vidim-pidirana ny eto fa afaka mitondra ny ankizitsika ny ankizy milalao dia tsika ray aman-dreny mijery entana mahafinaritra be dia hitanao fa tena ao tsara mankasitraka atsika rehetrarehetra dia manantena ny hitanao aty amin'ny Grand Marché de Miami zany fa mandritry ny 5 andro izy ty nanomboka larobia lakamisy zoma sabotsy dia mifarana amin'ny alahady 7 volana novambra eto amin'ny esplanade Miami dia manao kokoa atsika rehetrarehetra dia manao baibay aty mifankahita ok